Mizotra manaraka ny tsingerim-pifidianana ny asan'ny CENI ka ny 12 Jolay 2024 dia tafiditra tanteraka tao anatin'ilay antsoina hoe fotoam-pifidianana na periode elektorala ny mpisehatra rehetra. Io andro io no nivoahan'ny mpanjakana miantso ny mpifidy Andatsabato hifidianana izay ho filohan'ny Repoblika Malagasy ka ny alakamisy 9 Novambra 2024 no fiodinana voalohany ary ny alarobia 20 Desambra ny fiodinana faharoa. Noho ny antony tsy azo anoharana nefa dia ny tsy fahafahan'ny kandida iray nisitraka ny zoma platsaka hofidiana azy. Namoaka ny fanapahan-kevitra laharana fa 470 tsipika HCC bara de 3 ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny 12 Oktobra 2024 ka ny daty ny alakamisy 19 Novambra no voatondro anatanterahana ny fiodinana voalohany. Voatazona kosa ny daty ny 20 Desambra ho an'ny fiodinana faharoa. Rosoary isika satria efa ela ny CENI miomana ka naoviana dia vonona hiatrika ny fifidianana. Roapolo Jolay no faranana tanteraka ny rejistam-pifidianana nasionaly sy ireo lisitry ny mpifidy isaky ny distrika 770 manerana ny Madagasikara ka miisa 437 sy 7,400 sy 120 tapitrisa ireo mpifidy ny soratra anarana. Izany dia vokatry ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ny rotsahan'ny CENI nandritra ny 10 volana mialoha io. Nandalo fitsirihana ny lisitra taorian'izay ka ny 17 Aogositra dia nanolotra ny tatitra momba izany ireo manam-pahaizana nanao ny fitsirihana. Nambara tamin'izany fa azo ampiasaina tsara ny lisitry ny mpifidy voarafitra aorian'ny fantsiana ataon'ny CENI ary isan'ireo singa andavirariana fifidianana ny lisitry ny mpifidy. Nisy arak'izany ny fantsiana araka izay fomba sy ny fahafahana mizotra tamin'izany. Tsara fantatritsika kosa nefa raha hoe tena hisy fifidianana tonony anaty fitoniana sy ekeny rehetra dia le liste électorale singa ihany azo ampiasaina zany iny mameantoka zany izy azo ampiasaina izay fa mazava ho azy fa rehefa tonga ny fifidianana misy ny resaka hoe manao ny bureau de vote, matériel de vote, ny fampiakarana ny valim-pifidianana. Zany tena migarantirany atao hoe élection crédible raha miteny frantsay. Fa le liste zany eto miteny izay hoe azo ampiasaina mba hisin'ny élection crédible le singa liste zany no resantsika eto. Naseho ampahabemaso tamin'ireo mpisehatra rehetra ny rejistam-pifidianana nasionaly sy ny lisitra ireo biro-pifidianana ary ny toerana ahitana azy ireo avy ny 9 Septambra ary nampijirina ho azony rehetra jerena tao amin'ny tranokalan'ny CENI ihany koa izany. Satria anatin'ny vina napetraky ny CENI ny tsy fanavahana ireo mpisehatra amin'ny fifidianana dia nitoy ny fifampiainoana sy ny fifanakalozana tamin'izy ireo. 17 Jolay tao amin'ny radison'ny Beloambotovona nandray anjara tamin'ny dinika ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ny filoha teo aloha, ny filoha lefitry ny antenimiran-doholona sy ny solombavambahoaka maromaro, ireo mpikambana ao amin'ny governemanta, ireo filohan'ireo androm-panjakana teo aloha, ny mpandrindra maharitra ny rafitry ny firenena mikambana sy ny solontenan'ireo vondrona iraisam-pirenena miasa sy monina eto Madagasikara, solotena avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika, ireo ray aman-dreny ara-panasy ara-drazana, ireo solotena avy amin'ny firaisamonim-pirenena ary ireo mpikirakira vaovao avy amin'ny haino-vaky jery. Niompana tamin'ny fanatsarana ireo fomba fiasan'ny CENI ny ady-hevitra tamin'izay. Enina Oktobra tetỳ amin'ny CENI alarobia ankatoky ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra nanatontosa sehatra ifampizaram-baovao sy fanakalozan-kevitra mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana indray ny CENI, platsaka hofidiana, solotenan'ny platsaka hofidiana, solotenan'ny fahefanam-panatanteraka sy ny avy amin'ny mpanao lalàna, firaisamonim-pirenena ary solotenan'ny haino-vaky jery no nandray anjara tamin'izany. Tanjona tamin'izany ny izaraina ireo tsara ho fantatra mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana sy ny asa izay vita ary ny mbola ho tanterahana mba hampisinda ny aian'ireo mpisehatra sy hampisy ny mangarahara. Ankoatra ireo ny dinika teny ifotony no karakarain'ireo rantsa-magaky an'ny CENI niarahana tamin'ireo mpisehatra rehetra.
20 Aogositra hatramin'ny 9 Septambra nandray ireo antota taratasy firotsahan-kofidiana ny fitsarana avy momba ny lampanorenana ary namoaka ny lisitra ofisialindreo kandidata aorian'izay. Ny 12 Septambra natao fisarihana tetỳ amin'ny CENI ny laharan'ireo kandidata ao anaty bileta tokana. Ny volana Oktobra manontolo dia isan'ny asan'ny fantohan'ny CENI ny fizarana isan-tokantrano ireo karatry ny mpifidy ary nanentanana ireo tsy tratra an-trano mba hakany azy eny amin'ny biraom-pokotany. Teo ihany koa ny fanofanana antanatohatra ireo mpikirakira fifidianana ifotony. Nisy aloha ny fampiofanana ireo mpampiofana teto anivon'ny CENI Foibe. Nitohy tamin'ny fanofanana ireo mpampiofana isaky ny ratsamangaika eny anivon'ny faritany sy ny faritra, ny distrika ary ny komina sy ireo sampana mpanisa vato na ny SRMV ary ny faranana tamin'ireo mpikambana isaky ny biraom-pifidianana. Iankina ny fombiazan'ny zotra-pifidianana ny asa tanterahan'ireo mpikatroka ifotony ireo, izany indrindra no nahasarotin'ny CENI tamin'ny kalitaon'ny fampiofanana. Ny 7 Oktobra notsenaina teny amin'ny seranam-piaramin'ny vato ireo antota taratasy-ndatsabato saropady norafetina sy natonta tao Afrika Atsimo. Zava-baovao tamin'izany ny fisian'ny fepetra fiarovana amin'ny alalan'ny QR code no sady nahafahana nanara-maso ny fanapariahana ireo entana isaky ny toerana tokana natanterahana izany. Ny palety zany dia ahitana carton commune ny palety dia ho ana distrika tsirairay avy. Dia misy QR code ny palety ahafantarana hoe commune iza sisa daholo ao inona daholo le ao anatin'ny palety io. Ohatra zany tsika zao maka anankiray dia efa tonga dia mitranga eo amin'ilay QR code daholo zany hoe ity zao ohatra Bongolava, Tsirony Mandidy Ville hatramina boaty. Ao anatin'ny palety anankiray dia misy carton hitanareo, misy carton betabereny, rendray par commune zany. Dia ao anatin'ny carton misy anankiefatra ho an'ny BV tsirairay avy. Isaky ny carton madinika ho amin'ny BV dia misy QR code ahafantarana hoe ho ana BV ananinny ity. Dia isaky ny commune ihany koa ahafantarana hoe firy ny BV ao anatin'io ary ho an'ny commune izy iny dia toy izay koa ny amin'ny distrika. Izany hoe misy traçabilité daholo zany ireo entana rehetrarehetra eo tsy afaka mifamadibadika, tsy afaka hoe mibanga ihany koa fa efa pile mihitsy ireo ho an'ny 27 375 BV eraky Madagasikara. Nisokatra tamin'ireo mpisehatra rehetra ny CENI nandritra ny fikarakarana sy ny fanatanterahana ity fifidianana filohan'ny repoblika ity. Ankoatra ireo dinika nanasana azy ireo dia ireto no santionany asa manamarika izany fisokafana izany. Voalohany amin'ny tantaran'ny fifidianana eto Madagasikara ny fampiasana ny carton abiray ary ny firenena malagasy ihany koa no nampiasa izany voalohany ety Afrika. Fitaovana iray ahafahan'ireo manana olana ara-pahitana mifidy sy mampiasa ny bileta tokana araka ny naimpony ka andeha irery ao amin'ny toeram-pitokanana anamarika ny safidiny. Tsy aivina fa ny federasiony fikambanan'ireo manana olana ara-pahitana no namolavola sy nanonta ireo fitaovana miisa 3,000 niaraka tamin'ny CENI sy ny PNUD. Andrana amin'izany no tanterahana amin'izao fifidianana filohan'ny repoblika izao teny amin'ireo biraom-pifidianana isaky ny renivohim-paritra rehetra. Izany natao dia ezaka ho fampiatiana ireo manana olana ara-pahitana. Ireo mpanao gazety koa dia nomena fiofanana mba hirotsaka bebe kokoa amin'ny fampanjakana ny fitoniana sy ny filaminana. Notanterahana tany Tomasina izany ary niompana tamin'ny fanambariana vaovao sy ny fizarana vaovao maro-potitra. Ny zotram-pilaminana ny andron'ny latsabato amin'ny ankapobeny na dia teo aza ireo tsy fetezana vitsivitsy voamariky ny CENI sy voarakitra tamin'ireo tatitra nataon'ny mpanara-maso fifidianana. Isan'ireo nanamarika ny andron'ny 19 Novambra ny fitsidiana biraom-pifidianana maromaro niarahany filohan'ny CENI tamin'ireo mpiara-monina-antoka. Teo ihany koa ny fampiasana ilay fitaovana natokana ho an'ny olona manana olana ara-pahitana araka ny fanambara teo. Nanamarika izany ihany koa ny fametrahana sehatra nahazoana nanao tatitra ara-potoana mikasika ireo tranga sy fahasarotana eny ifotony. Nisy ny tompon'andraikitra nandray mivantana ireo olom-pirenena sy mpanara-maso
ka nahafana na maha-ara-potoana ireo olana mba hampizotra tsara ny latsabato. Voalohany amin'izany ny laharana maitso azo nanaovana antso mamaim-pony. Faharoa ny sehatra aéroport niarahana ny asa tamin'ny firaisamonim-pirenena izay manana mpikatroka eny fotony manerana ny nosy. Tazana maro teny Ankianja ihany koa ireo mpanara-masy fifidianana. Misy kajy roa izy ireo. Nahazo fankatoavana avy amin'ny CENI, isehatra manerana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny fikarakarana fifidianana, ny andron'ny latsabato ary mandritra ny fikirakirana ny vokatra. Ny avy amin'ireo fikambanana sy vondrona teratany malagasy miisa 220, ny avy amin'ireo fikambanana sy vondrona teratany vahiny kosa miisa 520. Ny roso tamin'ny fanisambato ny isaky ny birao-pifidianana taorian'ny latsabato. Ny hariva kosa dia efa nandray ny vokatra ireo sampana mpanisa vato. Toy izao kosa ny mikasika ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Mandra-pahatonga n'ilay taratasy avy any amin'ny birao-pifidianana aty amin'ny CENI dia mikirakira amin'ny alalan'ny PV scanner zany ny CENI misy amin'ireo agent d'exploitation na ireo mpikirakira ny vokatra manao ny fanaraha-maso sy fanamarinana n'ireo taratasy fanisambato rehetra hoe tena izay voasoratra ao anatin'ilay taratasy fanisambato tokoa no ao anatin'ilay vokatra izay ho avoakan'ny CENI. Amarinina eo ihany koa ny fanamarinana n'ireo kajy, izany hoe tokony ny isan'ny olona tonga ny an-datsabato dia mitovy amin'ny vato, fitambaran'ny vato azon'ny kandidat tsirairay avy sy ny fitambaran'ny vato fotsy sy ny vato maty. Paikady napetraka tamin'ity zany dia nametraka mihitsy ny hoe miavaka ny ataontsika hoe tendance na fironana sy ny voka-pifidianana vonjimaika. Zay dia misy ny atao hoe fankatoavana na validation izay ataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny CENI Foibe moa zany rehefa vita moa zay ary hita fa
tsy misy ny fahadisoana ary marina daholo na ny fomba nandraketana arakajy mirindrana ilay vokatra na ny kajy ao anatin'ireo taratasy ireo dia miditra amin'ny famoahana ny vokatra vonjimaiky. Voatanisa ao anatin'ilay fanapahan-kevitra izay avoakan'ny birao maharitra zany ireo tsy fahatombanana rehetra na zany nandritry ny andron'ny fifidianana ka voatanisa ao anatin'ilay firaketana an-tsoratra na zany tsy fahatombanana tamin'ny kajy izay nataon'ireo birao fanjatsaham-bato ka tsikaritra tao anatin'ny vokatra tsirairay avy. Mety maro ihany koa ohatra ireo tsy fahatombanana tamin'ny famononan'ireo taratasin-dajabato ireo dia voatanisa ao anatin'io taratasy io daholo zany. Ny marihana dia ny vokatra avoakan'ny CENI dia vokatra vonjimaiky fa ny mamoaka ny vokatra ofisialy kosa dia ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mizara roa mazava tsara ny foto-kevitra manandanja indrindra ny CENI tao anatin'ny vanim-potoana mandritra ny fifidianana dia ny fampitoviana zo ireo kandida. Endriny maro no nezahan'ny CENI nanehoana fa mitovy lenta ireo kandida ary samy manana zo mitovy ihany koa. Nampiantso fivorim-be miaraka amin'ireo birao maharitra ao aminy sy ireo solotenan'ny kandida ny CENI ny sabotsy 3 septambra ahafahana mandrafitra ilay rafitra tsy maharitra na formation non permanente. Kandida 3 no namaly ny antso tamin'izany. Ny 4 oktobra natolotra pahabemaso ho an'ireo kandida ny diska dura mirakitra ny rejisym-pifidianana nasionaly sy ny lisitr' ireo birao mpifidianana ary ny toerana ahitana azy ireo manerana ny Madagasikara. Najoro ny ANRCM fa ifampirenena misahana ny fandrindrana ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao. Tamin'izany dia nomena feim-potoana mitovy ahafahana manao serasera amin'ny endriny isan-karazany ireo kandida ny aloha ny fampelezan-kevitra. Nandritra ny fampelezan-kevitra koa dia nitoy izany nomena sehatra malalaka na ahafahany mandrisy lahatra ny mpividy azy avy ireo kandida dia ho anivon'ny televiziona malagasy sy ny radio nasionaly malagasy. Nisy ihany koa ny ady hevitra no karakarain'ny CENI ary kandida 3 no nandray anjara tamin'izany. Nandritra ny androm-pifidianana kosa ny kandida 30 dia nanana zo andefa delege iray avy ho mpanara-maso isaky ny birao fandatsaham-bato, isaky ny sampanampanisa vato eny amin'ny distrika ary ety anivon'ny CENI. Nomena dika mitovy amin'ny PV na ny fitanana an-tsoratra mirakitra ny tatitra ny voka-pifidianana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato izay nanana ny delege ihany koa ireo kandida. Fanentanana maro lafo no nentina nandresena lahatra ny mpifidy manodidina ireo zo sy ny adidiny amin'ny fifidianana. Fandaharana mandeha indroa isan-kerinandro antsoina hoe olom-pirenena ao ny resana aloha hevitra miisa 730 raha ho an'ny fiatrehana izao fifidianana filohan'ny repoblika izao manokana. Horonan-tsary sy horonan-peo fanentanana amin'ny Haino Amanjery. Tafa matetika nataon'ny filohan'ny CENI tamin'ny Haino Amanjery ho fampitam-baovao sy fanentanana. Takelaka sy lahatsoratra fanentanana nalefa an-tambajotra tao amin'ny pejy Facebook ny CENI. Nisy koa ny fiarah-miasa tamin'ireo mpiambana sy fiarahamonim-pirenena amin'ny fanabeazana ara-pifidianana ary ny fitsidiana teny fotony izay nataon'ny filohan'ny CENI sy ireo mpiambana ao amin'ny birao maharitra. Agnisan'ny navitrika sikany ato amin'ny fokotanin'ny Manombo, ato amin'ny distrikany Vangaindrano. Na nanapa-kevitra zany ategnanay, andao reo mba ifagnisafa, ifagneta amin'olo a Manombo ao. Satria dia efa navitrika indreo igny tamin'ny ifidirany tagnatin'ny lisitra mpifidy, da mbola tagnana avao koa mandray anjara mavitriky amin'ny fifidianana izay ataosika zao. Nosafidiana ho teny filamatra ny tondrana ny fanentanana ny olom-pirenena ny hoe faifaky io ifidy a. Loloavy ny CENI tampony loha mantsy ny voalazany andininy fadimy ao amin'ny lalam-panorenana manao hoe ny vahoaka izay ipoiran'ny fahefana rehetra no masy mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solotenany lany amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivantana na tsy mivantana na koa amin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka.